manolotra ny arahaba ho antsika rehetra ary miarahaba manokana ihany koa ho an'ny renim-pianakaviana sy izay mety mbola ho renim-pianakaviana atsoatsy izay avy etỳ mety eo Madagasikara dia mirary ny sosiny tsara ho anareo. Raha ny mandrafitra ny toetry ny androntsika raha ho amin'ny rampitso zao dia ny fandalovan'ilay riantsona hoe rindrindrao na front atatsimon'ny lakan-dranony Mozambika ato, fa manomboka ny talata kosa dia manomboka hitoetra tsikelikely indray ny tsioka ny varatra azy. Vokatra izany dia hisitraka orana ny morotsiraka atsinanany nosy, ny ilany atsinanany avota moa andrahoana na andrahoana amin'ny tsitokotoko. Ny maripana ambony indrindra amin'ireo faritra ireo ihany koa dia hisy fidinany miandalana. Ho an'ny mpiandrika any morotsiraka atsimo Madagasikara sy atsimo atsinanana dia tanina mba ho may loatrany rehefa mivoaka miandrika satria misy alin-drano vaventy manodidina eo amin'ny 2 metatra sasany ka hatramin'ny 3 metatra sasany. Araka izany dia mety hanonja be na aherin'ny ranomasina. Mba hisorohana ny loza mety hisy eo zany dia entanina mba anaraka atsakany sandava ny toromarika zay omeny manam-pahefana eny fotony eny. Andao jerena amin'ny antsipliany ny vinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina. Andrahoana mety arahana orana malefaka indraindray aty Sambava, Antala ary Analanjorofo. Ny faritra sisy rehetra moa omaina ny andro amin'ny akapobeny ny aoriny ny zavona na zavotany vao maraina ho an'ny afovoatany ny ilany andrefana ary ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia saika omaina aloha manerana ny nosy mihitsy fa aty amin'ny faritry Sava, Analanjorofo, Atsinanana ary Alaotra Mangoro no andrahoana na andrahoana amin'ny tsitokotoko. Raha ny vinan'ny maripana rampitso zao dia manodidina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 420 degré ny maripana ho an'ny afovoatany, mananky hatramin'ny 3 amin'ny 30 degré kosa any amin'ny faritra Betsiboka sy amin'ny Melaky. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny talata kosa indray dia mitoetra tsikelikely indray io teo ny tsioka ny varatra azy. Araka izany dia miandrandra orana miatoato ny aty amin'ny morotsiraka atsinanany nosy, ny ilany atsinanany afovoatany moa dia andrahoana na andrahoana amin'ny tsitokotoko. Mety hisava ihany moa zay eny atsefatsefany eny. Ny faritra sisa rehetra omaina ny andro amin'ny akapobeny. Ny vinan'ny maripana ny talata kosa indray tsy dia misy fiovana aloha, maripana ambany indrindra eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 420 degré ho an'ny afovoatany, tsy mihoatra ny 3 amin'ny 20 na 4 amin'ny 20 degré kosa ny maripana ambony indrindra. Ananky hatrany amin'ny 3 amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny manodidina ny faritry Betsiboka. Andao faranana ny vinany toetry ny andro amin'ny alarobia ary izay azo orana miatoato ny aty amin'ny faritry Sava sy Analanjorofo, torak'izay ihany koa ny faritra Atsimo Atsinanana, Taolagnaro ary ny ilany atsinanan'ny faritry Iorombe. Ny faritra sisa rehetra moa dia andrahoana na andrahoana amin'ny tsitokotoko, mety balika be mihitsy aza angabe masoandro aty amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Ny vinan'ny maripana ho amin'ny alarobia tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 3 amin'ny 20 na 4 amin'ny 20 degré ny maripana ho an'ny afovoatany, ny morotsiraka atsinanana eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 9 amin'ny 20 degré, manodidina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 2 amin'ny 30 degré kosa any amin'ny ilany andrefan'ny nosy, mananky hatrany amin'ny 3 amin'ny 30 degré moa ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritry Betsiboka. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.